Bonjour daholo. Grazie. Salama daholo io. Atindray a. Coucou, fanazavana kely a. Falmiaravantsika rehetrarehetra. Izay mahavangovango ty akavana. Coco Diams. Salama Diams vaovao. Bonjour. Salama daholo. Ty an'le resaka tamin'iny a. Coucou Lydia. Coucou Nadia. Coucou Trisola. Iny busy rivotra ny Diams iny. Salam Nirine. Le molotra. Ndrasange tsara be le molotra. Tandray sommet hein. Hi. Hello. Hi, tonga soa daholo. Tena ratsy marina tony chirurgie tony drako izy. Zao veko. Matahotra aza matahotra. Fa mino fotsiny ihany. Coucou Esley zana vololona. Za jerenao a. Mijerenao ny ianao. Tsara be le molotra. Tokony ataonao ady. Lozany dia mondra meo tsisy miditra aloha. Misy miantso. Erony mba avy. Aiza? Ambadika. Bonjour daholo nareo. Manao daholo, tonga soa daholo anazava indray tsika resaka fetsy le izy. Ataoko hoe fetsy lohateny lohahevitra mba hitondrantsika le resaka tsara zavatra mazava. Tsara kako fafara. Bonjour daholo. Tonga soa daholo atomboka avy hatrany a. Amty andro fety ty a. Ty andresako tamin'iny a. Resaka asantsika ihany moa zany le izy. De ifampizarana zay zavatra kely fantatra. Satria tsapa fa misy mbola tsy tonga saina na tsy saina tonga na hoe misy ny tena tsy malala mihitsy a. De le fampiresaka ohatran'izao a. Mba hitana hevitra. Ya, de zay zany ilaina le mba mifampiresaka. De za moa zany efa azagago nareo a. Raha ohatra mahitana matetitetika fa zay ny antony ty page ty a, page kekebevahara zao nareo vao mijery de aza dino mizay mampazy a. Natokako ty page ty zarako ny zavatra rehetrarehetra ataoko a. Na inona ifampizarako aminareo a, zay manery foko a, zay mahafinaritra anahy a.
zay tia anazy a dia manaraka amin'ny page, zay tsy tia moa zany a dia tsy afaka forcena fa misaotra anareo hatrany a. Dia zadino amin'izay mampage raha mbola misy tsy mahalala anahy zao ianao vao mahafantatra anahy dia ny anarako a Keke Priska ny tena anarako fa Keke ny tena fiantsoana anahy. Keke miasa eto Koweït, Kadama, ex Kadama zany mpiasa trano a natongavana teto a. Tsy mahamenatra anahy mijoro amin'izany satria tsisy asa ratsy ary mitovy daholo fa vola no mitondra anazy a. Ex Kadama teto Koweït ary amin'izao fotoana zao a dia miasa eto. Ampanetreteny lazako zany tsy hoe te hireare fa juste fotsiny zany mba fanazavana. Miasa eto a manambady eto dia zavatra ataoko a mandefa cargo malagasy zany hoe mandefa entana reo ankizy malagasy miala eto Koweït ka hatrany Madagasikara. Zay ny tena lalanareo anahy voalohany a. Faharoa manao asa resaka fahamanjana, resaka coiffure, resaka volo, make-up, resaka manicure pédicure, rehefa resaka manatsaratsara amin'ny vatantsika zany dia ataoko daholo a. Tsy za ihany fa manana namanza miara-miasa aminahy. Tiako marina zany ao antsika eto Koweït raha ohatra nareo ka manana fandriana te hikarakara hoho anareo a, analana volo-tanana, volo-tongotra, volo rehetrarehetra na volo-tarehy a, anamboamboatra volo-maso sy nan'itony tatou tsy mety miala tony a dia zahay manao a. Afaka manao make-up, manao volonareo zay na chignon na wavy na manapaka na mandoko ataonay daholo, na manao traitement brottine sy kératine dia manao zay. Misokatra isan'andro zahay a fa tsara maka rendez-vous a mba ahafahako miandry anao a. Raha ohatra ianao ka hoe te hanao volo aty aminay, afaka manantona ihany koa zahay ao antsika rehetrarehetra Koweït a. Alefaso ny adresy a dia numéro dia tonga any zahay manao zavatra rehetrarehetra momba anao a vonony zahay. Ohatra ihany koa ianao raha handefa entana dia mandefa entana zahay a isaky ny 2 volana eo farafahatarany a, isaky ny 3 volana mandefa entana zahay. Efa hiala zao vague manaraka 12e vague tsika zao a eto amin'ny Keke Cargo a. Zay efa kelikely sisa amin'ny place dia ifandrombana ny toerana dia alefaso ny entanareo a, atsoy avy hatrany za na andefasy message a. Tsara raha ohatra dia amin'ny compte Priska Bevason hitako hainkaina kokoa fa raha ato koa hitako ihany fa azafady raha ohatra taratara. Dia na ianao miantso direct 51 14 66 73 na 52 22 53 70. Zay ny antsoinao raha handefa entana ianao an'izay mbola tsy malala misy fandefasana entana eto Koweït maka Madagasikara. Alefantsika sambo ny entana dia any Madagasikara raisitsika amin'ny famille ao Antananarivo Belair misy any magasinay a. Vonony zay fahafahapo anareo a raha nisy tsy fahatomombamana satria manao zavatra tsy mora dia vonony zay a hijery solution ankehitriny a dia isorana anareo hatrany a nandefa entana teto amin'ny Keke Cargo a. Raha tsy tenareo a tsy mbola mijoro mbola manantena anareo foana andefa tsy tapaka aty aminay a. Misy ny zavatra azo ifampiresahana, misy zavatra afaka ifanarahana, tenena anazy etaetaponao fa vonona amin'ny fahafahapoanao a. Aza misalasala miantso anahy raha misy zavatra ilainao anahy. Ok, zay resaka fandefasana entana. Fahatelo ny zavatra ataoko a dia misy fikambanana zahay a eto Koweït. Fikambanana ifanasoavanay mariako fa tsy anala fikambanana fa fikambanana FMMK zay ifanampiany malagasy a zay mikambanao a afaka mifanampy zay a. Dia ifanampiana ihany koa ny ankizy ivelany tsy mpikambana fa ny tena matetika dia mpikambana no mifanampy ao anatiny ao a. Raha ohatra ianao ka mangetaheta dia afaka miantso secrétaire anay a Olidite, afaka miantso an'ny trésorier anay a Ornanette, Luciana, Monica, zareo a afaka mandray anao a. Dia any ianao a manontany momba an'le fikambanana. Misy fivoriana zahay a atoato a, isy fivoriana fiarahana amin'ny hôtel eto Koweït zay a. Sady fiarabana tratran'ny taona fa tratrarany faheritaona fikambanana dia manasa anao a raha eto Koweït ianao a na mpikambana ianao na tsy mpikambana dia asaina ianao a afaka manatrika ianao a miary ifalitsika reky fety amin'ny mahasamy malagasy a. Dia afaka manomana zavatra ianao hoe namariana ny fety na ohatra ianao manana groupe dia anao fampisehoana kely a amin'ny fombanao zany avy amin'ny
fandia amin'ny faritra anareo na nihira amin'ny faritra misy anao ohatra hoe nifaritra andapy ianao dia mitondra mifaritra anao na Betsileo ianao dia mitondra ny maizy mifaritra anao dia ampisehoanao dia zahanay aho raketina tsara sy vidéo zay dia ataontsika vidéo ray dia publientsika rehefa avy eo. Ny fandaminana amin'ny programme dia aloha ataontsika amin'ny MP raha misy milina fanazavana fanampiny dia afaka miditra aminay dia azavainay amin'ny MP no mombamomba le izy rehetrarehetra pofetra ihany ny toerana fa teneno namanao teneno ianao dia misoratana rana teny zao fa amin'ny 19 mars amin'ny fotoana anaovantsika izy mialohan'ny Ramadan anaovana anazy ekena fa ho avy ny Ramadan efa mialohan'ny Ramadan zany dia misy fety rahantsika dia amin'ny 26 indray dia misaotra anareo hatrany nanaraka amin'ny page keke bevara dia azo adino amin'izay mampaza toy le resaka re toy le resaka hoe mba fetsitsika rehefa efa natoroko anareo dolodo zany ina ny atao raha ny anaty trano gadama maninona ianao tsy maintsy mivoaka maninona ianao tsy maintsy mipetraka ao amin'ny trano miasa ihany efa raha fehezina ny zavatra lazaiko farany dia hoe tsara ny asa ty ho an'izay fetsy ary mila fetsifetsena le izy tsisy zavatra mora sarotra ny azahoana plasy fa rehefa azonao le plasy aty dia tazomy aza maimaika ny ody raha azo atao fa raha tsy tena zavatra importance tsy maintsy hodiana nodiana dia ao anatin'ny asa amin'izay tsara miaritra dia mody rehefa vita raha ohatra tsy satranao le fiaretana dia mila mampiasa adikavetseny ianao raha mbola te hiasa ianao raha tena tsy mety ny fifanarahana mangataka taratasy tsy mety dia iny ianao le miala patron dia inona amin'izay zany ny atao rehefa hiala patron ianao dia ny voalazako farany hoe mila miantso anazy ianareo izay ihany lalana ahafahana mahazo taratasy fa tsaratsara kokoa manana taratasy dia efa nitenenina teo ny taktika rehetrarehetra hoe zao ny atao aloha zao dia aveo makasy dia makasy afaka mijery vidéo eo aloha nareo raha ohatra hoe tsy naharaka dia toy le resaka zany hoe rehefa tonga aty ivelany amin'izay ary ianao misy kahanao koroa na soit ianao nahazo papier anao na soit ianao tsy nahazo papier dia inona zany tokony atao dia tsisy hoe zavatra spécial fa mitovy ihany matoy ianao voaka aty ivelany dia hitady volany alehanao aty aloha voalohany indrindra ary mafy kokoa ny ady satria any anaty trano koety ianao zany mihina mamboly ianao voky tsy mamboly voky zany hoe misy sakafo misy trano ianao fa karamanao azonao ihany fa ianao zany rehefa mivoaka aty dia tompona andraikitra ny tenanao ianao voalohany ianao miantoka ny sakafonao ianao miantoka ny hofantranonao ianao ihany kokoa no mitady ny asanao rehefa mitady asa dia mitovy antsika Madagasikara ihany tsy mora mitady asa mila manontany olona ianao mila manontany namana ianao na gasy na vazaha ahafahanao miasa eo mandeha ny compte rehetrarehetra ahoana raha ohatra misafidy an'ity asa ity aiza ny tokony mipetraka manahoana ny transport mandoa frais ve ohatrinona ny frais isam-bolana ohatrinona ny hofantrano ohatrinona ny sakafo dia ohatrinona zany vola raisinao ary ilay fany amin'ny fianakaviana misy ohatra vitsivitsy reto zany araka ny fahitako anazy dia zaraiko aminareo raha ohatra zany ireo hoe hiasa ivelany dia ohatran'ny zavatra miandry anareo na misy taratasy ianao na tsisy taratasy aloha dia voalohany indrindra aloha zany réactionnao voalohany rehefa hoe hivoaka hiasa ivelany dia zavatra tenenao aiza ianao ny vatana aloha dia hofantrano aloha zany ny hofantrano aty zany dia atoroko anareo hoe manomboka amin'ny 50 kg angamba farafahakeliny hatrany amin'ny 100 na 120 kg any hoany hofantrano olona ray arakaraka ny angezan'ny tranonao raha ohatra ianao zany ka maka trano efitrano lehibe anankiray dia mandeha 100 kg fa le 50 kg ny atao hoe atao anarana hoe partition zany hoe le efitrano lehibe zarazaraina mba atao kelikely amin'izay afaka mifampizarina amin'ilay hofantrano lehibe iny ndray mandoa atsasany ndray mandoa atsasany na nareo tsy manao partition hoe tsy zaraina tsy asiana séparation zany l'izy fa tonga nareo dia miara-mipetraka ao dia samy mandoa atsasany atsasany na le 50 kg le partition le séparation io irahanareo mipetraka iny olona roa nareo ohatra dia samy mandoa atsasany raha 50 le izy dia samy mandoa 25 fa tena tery le izy zany dia zay zany zavatra miandry anao voalohany aloha io zany tsisy hoe tsisy indrafo na manambola ianao na tsy manambola na mikarama ianao na tsy mikarama aloha tsy maintsy ianao mandoa hofantrano satria trano koety le izy tsisy gratuit raha misy namana mampiatrano anao dia saorana be dia be izy na dia hoe mampiatrano fotsiny azy
fa tsy afaka ho ararotinao koa izy, mety possible izy miantoka sakafonao mandritra ny fotoana voafetra satria zay le fifanampiana. De miantoka ny sakafo izy araka ohatra hoe herinandro ohatr'izany de isôro be dia be reny namany ireny satria reny mahavonjy anao fa tsy moramora miantoka ny trano sakafonao satria vola be le izy mamelona olona tsy mora ianao aty tany lavitra ny tenanao ary indray mety tsy voavelonao fa tsara mifanampy zany de mitady namana ianao zany anaovana an'izay. Raha ohatra ianao zany ataoko zany hoe assumer hoe eritreretiko hoe misy papier zany ianao misy papier zany hoe nahazo taratasy ianao zany de mivoaka ianao de mila manana papier ianao, de zay zany ny choix nataonao fa hitady asa ianao. Eo amin'izay ianao zany mila mitady asa hoe aiza ny asa mety aminao de mijery ianao hoe ary manontany olona maro ianao ka rehefa ohatra ka hoe mahita ianao de tsy maintsy se déplacer makany ianao mba anenana ny dépense. Zay mahatsara hoe tokony maro tsika malagasy no mitady asa satria samy manana ny hitany avy eo. Raha maro ny gasy mitady asa de afaka mifanampy hoe aty misy asa de lasa makany mba betsabetsaka de fanampinampy ary misy asa de fa le problème raha ohatra hoe vitsitsika no mahita asa de lasa maro koa ny tsy anasa satria tsika ihany afaka ifanampy, tsika ihany afaka mahita hoe ary misy asa. Ho an'le malagasy raha ohatra ianao ka manana asa na misy asa de mba atoroy le malagasy sasany aty misy asa avy atao. Zay zany ho an'le manana papier zay ohatra. Ataoko ary manana papier koa ianao zany fa tsy tianao le be dépense be de manana safidy ianao afaka manao asa miditra amin'ny agence ianao manao asa isam-bolana amin'iny 250 kd eo manodidina eo ny karama de amin'iny ianao mandeha miasa de miverina any amin'ny agence sady tsy mandofa trano ianao tsy mandoa sakafo any amin'ny agence ianao mipetraka afaka ny papier anao payenao ny papier anao de mipetraka amin'ny hafa ny anarana fa fotsiny ianao miasa isam-bolana de alefa ny agence ianao de miverina de alefa ny agence de miverina. Conseil aza omena an'le agence amin'ny papier anao mba tsy afahany contrôle anao satria mitovy ianao niasa tamin'ny kadama ihany raha ohatra menao an'le agence. Fa raha ohatra hoe possible manambola ianao de aleo payena de amena anarana hafa atao koety hafa zany miantoka an'le papier anao de ianao miasa fotsiny zay tianao rehefa reraka ianao de miala any. Fa raha amin'le agence le izy de afaka rarotin'iny agence iny ianao mety vadiny ianao mety ataon'izay tiany anaovana anazy ianao tsy afaka mihetsika ianao mbola manoatra lavitra noho ny tany amin'ny koety mahazo anao donc conseil raha ianao ivoaka ivelana fady mame papier any agence. Ok, conseil fa zay tianao iny. Raha ohatra zany ianao ka ivoaka averiko indray de aza amena ny agence amin'ny papier raha azo atao fa mitady ava olona hiantoka anazy de aloha payer. Raha tsy manambola ianao tsy choix de ameo ny agence fa zay ny zavatra miandry anao zay tian'ny agence ny ataonao. Ok, satria zay mitana amin'ny papier anao zay tiany iny satria ianao tsy mipayer mety payer koa ary ianao mety alain'ny agence koa volanao payer fa aveo ianao ataon'izay tiany ary tsy omeny iny. Ok, zay le olana am'le izy de anjaranao zany misafidy. Eritrereto ary hoe tsy manana papier ianao nandeha mivoaka atao hoe tsy manana papier indray ianao nandeha mivoaka de inona zany zavatra miandry anao mitovy an'le teo ihany afaka mitady asa ianao fa mitaitaina ianao mandeha mivoaka isan'andro mandeha miasa. Afaka koa ianao nefany mandeha miasa amin'ny kadama isam-bolana ohatra hoe mandeha amin'ny agence ianao tiany agence iny amin'izay mandeha fandraisam-bolana de miverina ianao iny tsy de be mpitaitaina kokoa satria ny isam-bolana ihany vao mivoaka fa le asa isan'andro ianao mitaitaina. Noho izany zay maharatsy an'le mitsoaka raha ohatra tsisy papier satria ianao andeha asa sahirana. Aleo zany mijanona foana eo amin'ny patron raha ohatra azo atao any fa raha ohatra hoe tena tsy vita tsony raha hoe tsy maintsy alefa amin'ny patron mody ianao de iny efa tsy choix tsony de amin'izay ianao aleo mivoaka toy izay any Madagasikara miantsika fahatrano. Fa raha mbola misy solution afahana miasa kadama misy papier mijanona amin'ny patron de aleo mitady an'izay solution zay. Ok, fa raha tena tsisy ny solution fa tedaviny alefa mody ianao na gafiny ianao na tsy ameny karama ianao sady tsy ameny ny papier anao rehefa nangataka ianao tsy choix tsony zany ianao fa nefa ianao mbola te asa tsy te hody de amin'iny ianao le mitsoaka. Tokony zany tsy hisy hitsoaka hoe hizesta na antsitrapo fa tokony le misy tena problème ihany no mitsoaka raha hoe mbola te hiasa.
fa raha ohatra nefa tsy te hiasa tsony na mampijaly izy ka ianao fa tsy te hiasa tsony de toa de mody de aza miala ianao fa takio frais anao ary aza mitsoka ianao fa rehefa mitsoka ianao de veriny frais anao tokony antoka amin'ny frais anao le patron de ataony zay aleomonina anao am'izay ianao mitsoka de lasa tsy miantoka be izy zay le olana fa raha ohatra ianao efa te hody de aza mitsoka fa mijanona ary ataovy zay pehevan'le patron amin'ny billet anao fa vao mitsoka ianao de lasa indray ianao sahirana hitady asa hitady billet de iny le olana fa conseil hoe raha mbola te hiasa de zay tsisy olan'izay hoe alao miala de aty mitady asa de avy mitady billet fa raha ohatra ianao efa tsy te hiasa tsony de tandremo mitsoka fa forcé patron io hiantoka amin'ny billet anao fa manjary afaka be izy rehefa mitsoka ianao nefa ianao fa te hody tsy te hiasa tsony fa io moa zany conseil hoe aza miamaika ny hody de iverina amin'le ty ivelany indray voaka zany ianao de manana papier ianao de mitady asa na miasa isam-bolana ok de anankiray ianao mety hoe tsy manana papier de mitady asa koa ianao mitady trano de mitady asa isam-bolana raha ohatra tsy te an'le dépense zay zany zavatra miandry anao de anjaranao zany misafidy efa natoroko anao zay daholo le izy za tsy te hanoro anareo zavatra hafa hoe akoatran'izay asa zay ekena misy ny zavatra hafa zay tsy teneniko fa anareo mahalala anazy fa raha ny tena tsara de nareo ihany no manapa-kevitra fa zay zavatra miandry anareo de alao miomana zany alohan'ny hivoaka any hoe inona ny zavatra atao mba tsy hitsiboana amin'izay raha misy manana fanontaniana afaka manontany ho tohizako ihany le resaka fihetsehana misy an'ireto point reto tiako marihana kely zay problème antsika malagasy eto tsy malagasy ihany tratran'ity fa sasany tiako tenena de hoe akatytsika hitady vola tratran'ity daholo matetika tratran'le love tratran'le tiako be izy de zao matetika tsika manao sipa matotra zany hoe manana love be anao de tianao be izy de amin'izay fotoan'izay menao anazy daholo ny fitiavanao tsara zay iny fa zao matetika be dehibe le challenge be dehibe zany le adveatsika satria tsika eto maro vehivavy fa vitsy lehilahy de mba hitazomantsika le lehilahy iny zany de ny zavatra ataontsika automatika zany le fihetsitsika lasa miezaka mampifaly an'le lehilahy na ratsy io na tsara io de mampifaly an'le lehilahy indrindra moa tratrantsika le hoe africaine indrindra tena hitako hoe mahatratra atsika de manao tous les moyens tsika hitazomantsika le olona de lasatsika mamelona an'le olona nefa an'le olona amin'izay fotoan'izay manana ny sipany any amin'ny tany manana ny vadiny fa tsika zany hoe mamelona fotsiny na hoanina tsoany mba hitazomana anazy tsy hampirafy anao mba hampisehovana aminazy fa ianao tena tia mba hampisehovana anazy fa ianao tena vehivavy tena hoe tsara de zay amin'izay fotoan'izay tsy ilaina conseillako tsy ilaina ny mampiseho amin'ny lehilahy etoko eto hoe ianao vehivavy tsara averiko indray tsy ilaina ny mampiseho amin'ny lehilahy etoko eto hoe ianao vehivavy tsara fanahy amin'ny fianakavianao ihany ianao mampiseho an'izay hoe vehivavy tsara fanahy zay tsy ilaina ianao makajombily etoko eto satria ny antony de zao reny lehilahy reny de lehilahy manambady any amin'ny taniny lehilahy manana ny hoaviny izy tsy mieritreritra anao fa mety mizesta fotsiny izy hoe alay mivady ianao rehetrarehetra voalohany aloha ianao zany raha ohatra ianao tsisy papier de tsy possible mihitsy ianao anambady eto tsy possible ianao hoe ho alay mivady fa na hiterahany azy ianao de mifainy afaranao tsy maintsy miara-mody amin'ny zanako ao Madagasikara ihany donc tsy ilaina manao fitiavana be raha mbola hitady ety ivelany ety zany conseil afa tsy voatery tsy ilaina no miteraka raha tsisy papier ianao ok fa ny ataonao de miasa ianao de mitady vola ianao raha ohatra ianao ka hoe olombelona mila fitiavana de lehilahy manaja ny tedavina ary lehilahy manampy ozy izy fa tsy lehilahy amin'ny fitiavana nefa tsy manampy fa vobe ianao lany andro ianao lany kaloria lany fitiavana ary variana ianao mamelona an'le lehilahy zay le tena problème
za tsy masika za tsy mibedy anareo mamelona lehilahy tsy mametsiny fa mety tafalatsaka anatin'ny aratonareo fa afaka ialana tsara zany aleo manadino aleo misaraka aleo mifantoka tsara amin'ny asa ajanona le lehilahy raha ohatra ka tsy maintsy ianao lehilahy dia alao lehilahy manampy na tsy ho lasa vady ary zafady za mpivavaka daholo tsika ary tsisy tia zany fijangajanga zany fa nareo tsy voatery hitovy toetra aminao aza manao lehilahy tsy afaka forceko nareo tsy anao lehilahy satria mpivavaka zany dia anorevitra nareo aza manao lehilahy fa anareo zay fa raha hoe tsy maintsy ianao ihany raiky izy dia aleo lehilahy manampy amin'ny lafindray ohatran'ny hoe makorel zany fa tsy haiko milaza anazy fa zay filazan'ny olona azy fa ianao mahalala hoe za tsy te anao an'izany makorel zany fa za te mila olona manampy aleo navadin'olona sanatria aleo ary mijery an'izay toy izay ianao miaraka amin'ny olona célibataire zay mandainga aminao hoe anambady anao ka nefany mihinana ny volanao sy ny herim-ponao tokony alefanao amin'ny fianakavianao fotsiny fa avoazana ray lavaka zay le hoe mba fetsy tia miasa fa tsy mila fo atiako fa mila koko ok mila koko fa tsy mila mandeha amin'ny fo aza vela isy araton'olona araton-dehilahy andeha anatratratsika malagasy ka iteniteny hoe fitiavana je t'aime I love you zany tsisy tsy mahay an'izany fa aleo tsika tsy mifantoka amin'ny I love you fa mifantoka amin'ny tanjontsika mba tsy ho lany andro ianao ataoko hiasa eto ianao firy taona va riny ianao va vient amin'ny fitiavana ary ny tena ratsy amin'ilay izy ianao rehefa tafalatsaka tsy tompon'ny tenanao tsony ianao fa zay ataon'iny lehilahy iny na mampirafy ianao iny na manao tsinitsinina anao iny dia finao foana dia ianao zany mieritreritra hoe za tsy tia anao makorela fa za tena tia anao dia ianao zany mieritreritra hoe hodikafan'iny lehilahy iny ianao dia tena mieritreritra ianao tena tsisy vehivavy vitako aminao tsisy rarahin'olona an'izany ary herim-po verimainana ianao tsisy rarahin'olona an'izany na be fitiavana be ianao fa raroton'ny olona aloha ianao dia zay ary ianao ny arary fondriana satria sady gratuit ny azo ampirafesina ny azo fetsifetsena ny vendrana tena azo lazaina hoe vendrana any Madagasikara tsika no manana hoe tia lehilahy tena tiako ary ajaiko na inona ataony anahy dia ajaiko foana sao dia mba lasa vadiko misy fanantenana iny fa eto Koeta ianao tsisy papier atao inona ary zany tsy ilainy zany satria hainao fa nareo tsy lasa hivady mihitsy na hivady nareo amin'ny papier rehetrarehetra tsy mandeha amin'loha na ataoko hoe forcenareo le zavatra amin'ny fotoana ianao tratra dia mody ianao miaraka amin'ny zanakao dia aiza mivarana ok faharoa ataoko hoe manana papier ianao inona ny zavatra azonao atao raha manana papier ianao na 20 ary afaka manambady ianao raha manana papier 20 ara-dalàna amin'ny papier ianao rehefa manambady ianao dia amin'ny fotoana iny afaka hovainy papier ianao 20 io ho lasa famille lasa 22 dia manana lalana ianao hiteraka zao indray ary ny cancer manana papier ianao ny zavatra atao dia miandry lehilahy tsara fanahy ary vonina tena akavady ianao afaka makavady ianao maromaro ihany izy da misy ny silamo misy ny kristiana fa iny safidinao tsisy afaka hanery ianao iny fa tiako fantatrinao fotsiny raha ianao manambady silamo dia zao tsarovy hoe ny silamo afaka manambady marobe possible zany ianao vadiny possible koa izy manambady any amin'ny taniny fa iny safidinao iny fa raha za manokana aloha nataoko ny safidiko dia aloka manambady kristiana dia anarery satria za tsy mazaka fa ianao raha mazaka ianao anao iny fa ho anay kristiana dia aloha ihany manambady kristiana mba tsy idiran'izay fombafomba zay satria tsy ho zakanao zany lehilahy manambady maro zany ok rehefa manambady ianao avy eo afaka miteraka ianao ary misy ihany koa ny orinasa mandray anao afaka miasa ianao anjaranao amin'izay micalcule hoe inona ny atao mba hananana asa tsaratsara inona ny atao mivadinao ve mila be vola be anao iny raha ohatra tena franchement teneniko anao manambady miteraka eto tsy mora
satria ny dépense ny fatrano fotsiny a, ny dépense sakafo, dépense momba zazakely a, noho izany aloha mba manambady lehilahy manana asa milamina, lehilahy miasa tsara fa tsy sanatria hanambady lehilahy jombilo indray a dia sady sahirana ianao amin'ny zanakao a, sahirana koa ianao amin'ny vadinao a, dia tsisy zany a antony tokony hanambadianao anazy. Mba hafetsy hanambady ihany, manambady lehilahy miasa na tsy mpanan-karena azy, mba miasa tsara hanampy anao amin'ilay fiainana, fa tsy hanambady lehilahy jombilo tsy mananasa. Faharoa, ianao vehivavy a, zao ny zavatra misy a, raha ianao tiany lehilahy na eto Madagasikara ianao na any Koeta na aiza na aiza, tiany lehilahy, tianao hitazona lehilahy ry vehivavy ianao, ny antony ny ahafahanao mitazona lehilahy dia tsy ny hatsaranao na mibika anao a, tsy ny fampisehoanao fitiavanao 100% hoe za tena love zay koa mahay an'izany, samy mahay an'izany daholo ny vehivavy rehetra mampiseho fitiavana, mampiseho, tsy ny fampisehoanao ny fahaizanao ambony fandriana, samy mahay an'izany daholo ny vehivavy rehetrarehetra, fa tsy ny fampisehoanao hoe miasa ho anazy ianao a dia mamelona anazy, tsy izay, fa trotra ny ahafahanao mitazona lehilahy dia fanananao valeur. Fanananao valeur a, rehefa manana valeur ianao, miasa tsara, mahay ianao, mahay asa tanana ianao a, mikarokaroka ianao isaky situation a, dia ianao mahita solution foana. Zany vehivavy mikarokaroka, manana valeur ianao fa tsy hoe apetraka ianao amin'ny asa ray dia midongona ianao dia rehefa very iny asa iny dia zéro ianao, dia rehefa zéro ianao dia arian'ilay lehilahy amin'izay avy eo. Fa tsara ianao a mikarokaroka isaky ny zavatra misy a, dia ianao mahita solution foana ho an'ilay tokantranonao, dia izy koa tokony mba ohatran'izay. Zay ihany koa ny tanjonao iza ny lehilahy vadianao a, lehilahy mandray andraikitra, lehilahy miasa, fa tsy lehilahy midongizina fotsiny ka vao very ilay asa dia baibay. Ok, dia valeur anao afaka créenao, afaka amboarinao io, afaka ianao a manomboka manamboatra ny valeur anao amin'izao. Mety nanomboka ianao taloha be dia be ny azo anamboarana ny valeur anao, mety ianao nianatra manam-pahaizana, raha izay afaka koa ianao mianatra asa tanana tena hoe ianao mahay zavatra rehetrarehetra, iny a mipetraka iny n'aiza n'aiza le anao a, iny tsy manary anao zany. Ohatra meko ohatra kaikinareo a, za tsy aka alavitra fa za ihany ny ameko satria izay nataoko, ekeke nianatra a, eo ny zavatra vitako amin'ny fianarana fa tsy nanampy be anahy iny, nanampy anahy iny a, ahafahako micréer zavatra sy rehetrarehetra sy mitantana zavatra, fa kosa tsy manampy anahy fena iny a, fa ny asa tanako ny ilaiko nanampy anazy. Zay zany ny ilaina hoe nila nahay volo a, nanampy anahy tamin'ny sarotra iny, ary n'aiza n'aiza le ako nataoko hoe tsisy asa afaka misitositona ny volo kelinareo any an-tranonareo any a, manampy anahy iny na hividianako na kosin-janako ary. Zany hoe fanampy zany le asa tanana sy asa sainao. Dia zay zany mila créenao, tsy miononao anefa ianao a, fa mila ianao a mijery zavatra, fa surtout ianao miasa ivelany a, mila ianao a midemerde. Matoa ianao miasa ivelany dia efa free zany ianao, malalaka ianao, tsy mitovy ianao zay ny tombony aminao miasa ivelany, tsy mitovy ianao miasa trano. Raha miasa trano ianao a, voafehy ianao a, tsy afaka manao nininina ianao ary nininina ataonao tsy afaka ianao. Fa miasa ivelany ianao afaka mietsika gauche droite a, dia ataovy avantagenao zay mihoatra amin'ireo miasa trano. Vomafy be ianao raha ianao miasa ivelany a, nefa ianao tsy mietsiketsika fa mitovy ireo miasa trano. Amin'izao efa misy ny internet na miasa trano ary ianao a, afaka ianao a manao varotra en ligne, misy zavatra azonao atao foana zany a, fa fotsiny a le asa tanana mety manahirana anao. Fa ny conseil raha miasa trano ianao zao dia afaka mianatra mahandro sakafo, satria iny afaka ataonao pratika ao. Afaka ianao mianatra zavatra izay azonao ianaranao en ligne, anjaranao micherche an'izay mety aminao. Dia valeur anao io ihany ny ahafahanao mitazona lehilahy, rehefa io ny hitany a, sarotra aminazy ny hitady ohatranao satria tsy ahita izy. Mety ahita vehivavy miasa be dia be izy, fa io valeur any anatinao a, izay tia karokaroka io a tsy ritin'ny lehilahy rehetrarehetra. Ary lehilahy rehefa mahazo anao an'io ka mahita an'io izy, mahita ny importance an'io izy a, sarotra anazy ny halanao. Fa tsy resaka fampisehoanao hoe ianao manjakely na ianao tsara bika na hoe fampisehoanao fitiavana be anao, tsy ilainy izany.
ny tena tsara aza dia afenina mihitsy a, izany hoe ianao tia be izany rehefa mahita lehilahy ianao a hoe mivonaka vady ianao a dia aza miseho tia be ianao fararotin'ny olona. Aleo aza hitany ianao hoe tsy dia taitra satria manambony ny valeranao, matoa ianao tsy taitra, tsy forcenao zany le lehilahy, tsy tambatambazinao izy tianao fa aleo izy any anampitamby anao ho tianao. Aleo izy niezaka ho tianao satria izy lehilahy tsy maintsy izy a mampiseho an'izay fitiavana izay, responsabilité an'izany fa tsy responsabilité anao vehivavy a ny hampiseho ny fitiavanao 100%. Aleo izy ny hampiseho a dia ianao manaraka fotsiny. Mampiseho izy a dia valianao, rehefa tsy mampiseho izy a dia tsy mila ianao a mampiseho ny anao 100% mba tsy hanararaotana ianao. Une fois ianao mitomany amin'ny lehilahy, une fois ianao miezaka mampiseho be aminazy amin'ny fitiavanao anazy a dia any anatiny any dia mahatsapa hoe tsisy dikany ianao. Fa rehefa une fois ianao, rehefa ohatra ianao ka hoe mampiseho ianao a tsy manambitamby, tsara ny fanambitamby a fa hainao zany mandanjalanja anazy fa tsy hoe izay tiany rehetrarehetra dia iny a mahatonga an'ilay lehilahy tia vehivavy ity kosa tena tsy azo ianen'iny. Fa iny moa zany a resaka fitiavana iny fa fotsiny a tena hoe le valeranao ihany a iny le izy. Aty avelany aty zany ianao a tandremo resaka lehilahy, tandremo latsa-pitiavana fa aleo miasa dia miasa. Tandremo latsa-pitiavana fa raha ohatra hoe misy olona tianao sady tianao von'ny fanajanao ny latsa-pitiavana aminazy tsy azo atao be a fa fotsiny a mifanaja dia mifanampy a, tsara mifanampy amin'ny fiainana dia izay le izy. Ny asa be dia be a fa mila antsika Madagasikara mijoro mitady asa ahafahantsika manampy ny hafa zany satria maro ny mitady asa fa tsika tsy afaka mitady asa, tsy afaka fanampy mitady asa za fa kadama foana ho anareo misy papier efa aty ivelany aty a manana adidinareo a mitady asa mba ahafahanareo manampy an'ireo tsisy papier. Amin'izay rehefa manana asa nareo dia nareo fotsiny no miteny aty misy asa satria nareo afaka mandehandeha dia afaka mandehandeha dia nareo manome asa. Za tena mahita ankizy gasy maro a miasa amin'ny salon zao zareo a, maro ny ankizy gasy nampiny a mifanampy eo zany le gasy ray manontolo dia maro ny tsisy papier a mandeha miasa any. Misy gasy a miasa amin'ny restaurant dia maro ny gasy a ampiny sôrana nareo reny a, nareo reny a misy tena mahafinaritra. Rehefa misy asa dia teneno gasy mitovy aminao hiasa na misy papier na tsisy papier raha azo atao satria izay ny zavatra ilaintsika malagasy amin'izao. Ny amin'ny domaine koa dia resaka salon ihany, raha ianao zany hitady asa amin'ny salon dia salon ihany a. Za ny salon ny asako a dia tsy mitady olona tsisy papier fa rehefa tonga ny fotoana hoe mitady olona tsisy papier izy dia afaka manao, afaka mampiditra. Fa za aloha zany a zana zaza tsy afaka mampiditra. Coucou Olina, tsy miasa ve vao? Afaka miditra Lizary. Raha misy manana fanontaniana dia afaka mametraka fa tapitra ny conseil koa, tapitra ny torohevitra koa. Victor, inona marina le asa ataonareo any? Ny asa ataonay aty a, ohatrana zao manao amin'ny salon dia manao kadama. Ok, samy manana ny asany ny olona rehetrarehetra tahaka ny ao Madagasikara ihany koa samy manana ny asany. Raha ohatra misy miteny anareo izao ny asa ataonareo aty a, naiza misy aty firenena misy a misy an'izany angamba izay tsotononin-keto fa azo tsaraina hoe rehetrarehetra tonga dia izay be mantana. Fa maro ny gasy miasa aty, miasa trano miaritra fa izay ny tena betsaka. Miasa trano a, za zao miasa amin'ny salon. Efa niteneniko hatramin'ny voalohany ny asako a, raha ohatra ianao ka naraka an'ity live ity dia efa hatrany ny asako. Ary manodidina anahy dia miasa trano. Ok, raha ohatra nareo ka ratsy saina dia anareo iny zao daholo ny asanareo, anareo iny fa za mahita aty fa tsy araka ny fieritreretanareo zao daholo. Misy ny ohatrany fa tsy hidiranay zany fa naiza tany misy dia misy zany ary tsy anjaranay ny tsara azy fa ny anay aloha fantatra dia miasa izay. Marie Ganela izy io moa na efa lany daty ilay passeport dia tsy afaka manao passeport intsony, afaka manamboatra ka afaka manao ianao.
Ay marika lehilahy afaka manao taratasy vera na araka le vidéo taloha ianao dia nanazava momba an'izay taratasy izay mihitsy fa tsy manina fa averiko eto indray raha ohatra efa ohatra efa ela be ianao no mivoaka dia tsara miantso amin'ny patron-nao ihany dia izy hiteny ianao dia rehefa manaiky izy amindrana an'ilay papier dia izy hiteny ianao hoe inona no tokony atao fa afaka manao papier na dia efa ela be mivoaka fa fotsiny misy sazy aloha 600 kg amin'ny fanjakana dia ankoatran'izay ny vola omena amin'ny patron raha manaiky izy indray volanao dia zava-dehibe zay dia izy afaka manala ny kesinao any amin'ny polisy raha mitory izy dia zava-dehibe raha ohatra izy ka manaiky mivola rehefa karakaraika ianao fa miaka midina be ilay fikarakarana ka raha olona zany hoe tsy amenao vola tsisy ivakoloha aminao zany ka raha manaiky indray volanao izy dia arahaba soa arahaba tsara karakara amin'ny papier-nao izy tsy maintsy miatrika mankany amin'ny polisy nareo manala an'ilay kesinareo sy ny patron-nareo fanatra ka tsisy ohatry miantso patron-nao ihany dia izy hiteny ianao inavy ny atao izany ilay problème amin'ilay mivoaka ivelany dia izay raha ohatra ianao hivoaka dia efa omany ny zavatra rehetrarehetra omany ny saina sy ny fofana indrindra ny fodiana izay raha mahita fa tsy hoe tonga any amin'ny prison ianao voagaga hoe efa maninona ny aty fa mila miomana ianao dia efa fantatrao ny ataonao dia tsy gaga intsony ianao amin'izay ok mitady asa resaka WC public i Diamondra za aloha zany mbola tsy mahita fa rehefa mahita miteny ny Diamondra fa io kosa mila manontany ianao eny ary dia fanentanana kely ho anareo tianao volo tianao tarehy dia aza misalasala miantso anay ato amin'ity salon kelinay ity ato izay miasa manao volo izay manao tarehy azafady fa mety ratsiratsy sary dia mandray anareo isan'andro izay fa mba maka rendez-vous kosa aloha satria izay ndeha mandeha miasa makany ivelany sahay amevy sary ny olona hay salam aleikum no sasalina leo bisous bisous ay latsaka bisous dia aza dino miantso anahy raha ohatra nareo ka hoe te amin'ny volo anao tarehy misy zavatra tianareo atao momba vola fa izay vona ame fahafahapoanao satria hitady vola ny alehanay aty izay tsy maintsy miasa izay tsy maintsy mitady vola izay tsy matorotoro izany izay miasa foana izay ato miasa foana mitady hevitra foana hoe inona ny atao ampandrosoana ny ankizy ampandrosoana za kosa mitady hevitra hoe inona ny atao ampandrosoana ny ankizy dia izay hitako hoe mampandroso ny ankizy dia za raiky izay natonga ny lance hoe afaka mampianatra zaho an'izay olona hianatra satria haiko hoe raha ianao mahay misy foana ny salon afaka mandray anao na tsisy taratasy ianao fa mila mitady fa ny salon asa salon zany be dia be mihitsy fa mila mitady ianao ihany mandeha mitady mitety salon manontany fa raha ohatra hoe za kosa aloha ny andehanao hoe sady mbola hitady asanao dia sarotra anahy mandainga satria tsy arako ilay izy fa ianao raha mahay zavatra ianao afaka mitady asa ianao na tsisy papier ary misy tena mandray tsisy papier ok ka ho fanasoavana zany fifanasavana dia mifampianatra ary tsy maintsy misy ny kolazy rehefa misy ny mianatra satria ianao azo tombotsoa avy eo ary ny gratuit foana tsy azo atao ka izay mahatonga hoe mandoa eo kolazy fa ny tombotsoa azonao avy eo kosa be dia be rehefa avy eo ka izay vonona hianatra zaho afaka mampianatra raha vonona ianao hianatra na en ligne izay afaka andefasako vidéo ianao fa fotsiny condition ianao raha mianatra en ligne ianao tsy maintsy manana fitaovana ok dia tongava mianatra izay ny ankoatran'izay aza misalasala mandefa cargo eto amin'ny keke cargo tsy maintsy mandeha any aloha ny publicité keke cargo miara-miasa aminareo efa ela nanomboka 2018 aza matahotra alefatsy ny entana efa ela nandefa ilay entana nandefa ny entantsika malagasy tsy hoe vao androany any kory efa ela raha nisy natadidy dia zany ny entana anareo amin'ny voalohany indrindra hoe andaontsika andefa cargo teto dia aza misalasala mandefa entana eto amin'ny keke cargo tsy hoe antanio na izy ianao na izy miranomenjanahary romaty akaiky ny misaly miazo izy tavoaka kely izy dia mampandromaty ohatra ianao ka hoe tiaka ty tongava fa mety raistapany dia misy fotsiny ny frais taxi maketo ary 10 minutes dia tongava lehibe sahady le zaza fa tia maloha lehibe fa tsy siasana
I Rosaline Hangi Rasulu Arsuhan. Ya vatra bronchine zay fa bronchine professionnelle front qui dia afaka manafatra ianao na inona zavatra tadiavinao. Tiako ampahafantarana anareo fa ninona zavatra entana tadiavinareo zahay afaka manatitra. Zahay fotsiny zany tsy mitondra le entanato fa zahay afaka manatitra anareo ary zahay mahita hoe ary afaka miteny amin'ny Tina Clarisse nareo hoe za mila ty ataovy lista daholo tadiavina daholo ianareo mpe zahay mandeha miantsena. Joseline Lydia azafadono mba saika anontany alohan'ilay resaka efa misy agence mandefa aty Akoety ve madame zao sa mbola mikatona sao dia misy mahafantatra. Joseline mbola tsisy agence mandefa aty Akoety, tsy ny agence tsy izany agence zany takan'ny lika maniry ohatrany anana fa le tsy azontsika hoe le visa mihitsy no mikatona le Koety mihitsy tsy manome visa fa Dubai Saoudi amin'izao manome visa dia Koety mikatona tsisy visa vaovao zany fa ny eo ihany ny avaozina dia afaka miverina. Là kosa rangano gasy oui oh mon god daholo sika andeha hanao live. Ok kilavany dia le visa makaty Koety no tsisy fa tsy hoe le agence akory no tsisy ihany izany ny agence aloha zany zaho tsy mahalala agence hoe izy zao mandefa fa manontanitanina olona amin'izao koa efa misokatra amin'ny frontière tsara ny asa ty fa mbola voarara ary izay mahatonga antsika miezaka hoe inona ny atao mba ahafahana manatsara ny aty mba ahafahan'ny fanjakana manokatra lalana. Rehefa manokatra lalana mantsy fanjakana mety hanana fifampirahana zareo sy ny Koety dia mety tokony zareo andefa mpiandraikitra aty zany hijery antsika ahafahana manatsara ny fomba fiasa, ahafahana amin'ny miresolu problème antsika zany manamaivana ny problème antsika. Tokony zareo mandefa tompon'andraikitra satria tsy vita amin'ny fikambanana rerina antsika ankizy samy ankizy zany fa mila tena fifanampiana. Ka raha ohatra ny fanjakana hanokatra lalana dia tena tsy maintsy angatahana ny ametrahany tompon'andraikitra hijery antsika aty anara-maso ny contrat rehetrarehetra mba tsy ahafahan'ny olona manararaotra antsika. Ka rehefa mipetraka izay dia mino fa na zareo mifanaraka amin'ny Koety eto dia manome visa antsika vaovao ny Koety avy ohatrany amin'ny Philippines ny mpirin-katona moa fa rehefa avy eo misy ny fifanarahana dia apetraka ny condition zareo dia milamina dia misy olona eto mijerijery an'zareo dia mitohy foana ny fandefasana ankizy ary tsy ankizy asa trano ihany no tonga etiny an'zareo fa ankizy maninona toy izy teo miasa ivelana na hôpitaly na restaurant misy an'zareo daoldolo na iza na iza tokony mivelatra ohatran'izay le izy fa tokony vitsy kely ary izany hoe andeha hiasa kadama aty zany fa tokony hiasa ivelany ny tena hoe alain'ny fanjakana zany dia meko tsiny mihitsy hoe tonga dia manaratsy bêtement le olona hoe mijaly aty dia toa dia izay koa ndraisana fa tokony mba jeren'zareo hoe misy koa ny asa hafa aty ary mendrika ny gasy hanao asa hafa fa aiza moa ny gasy dia tsy mendrika hanao asa hafa ary manam-pahaizana ny gasy fa tokony zany mba hoe fametrahana tompon'andraikitra ny atao aty dia hijery an'le olona mijaly fa raha ohatra hoe mety dia aloha olona hiasa ivelany tena lefa be dia be aty dia iny mba miena zany ny riska satria tsy dia misy le hoe mitaraina be intsony rehefa hoe asa hafa ny atao aty. Rehefa ohatra tsy handefa asa kadama izy tokony mba mandefa asa hafa ary ny asa hafa tsy mikatona visa fa manome visa foana zareo ny visa 18 raha hiasa salon ianao hiasa restaurant manome zareo an'ny gasy fa mila olona zany miandraikitra mifampirarahana ny orinasa aty dia maka an'le gasy any Madagasikara fa amin'izao moa na dia hoe aka an'le gasy any Madagasikara raha visa 18 ohatra dia sarotra be satria tsy avelan'ny fanjakana zareo tsy tia lalan'izany na vainao na 18 na hiasa ivelany rehefa makaty Koety dia efa hoe tany arabo dia efa kapobe matana hoe miasa trano daholo dia izay mahasarotra anazy. Moa faharoa koa sarotra dia sarotra ny mitady visa 18 tsy mora satria na ireo Egyptian ireo ary dia sahirana mpe vola be zareo any ahafahana makaty mividy an'ilay visa maika moa tsika zalo zany tsy mahita zavany koa na tsy mahita visa 18 amidy sarotra le izy fa mila olona tena hoe mahay anazy.
raha mora mantsy ilay izy dia fianakaviako aloha netiko voalohany fa sarotra ilay izy. Nareo frais tsy andaniny ianao mila miantso tena frais amin'izao ary mody fotsiny efa mandeha 500 kg ka ahoana moa izany rehefa akaty ianao dia mandroso miverina ny frais dia iza ny antoka an'iny nefa tsika matoa mitady asa ny olona Madagasikara tsy manam-bola ka ahoana moa izany ny ahafahana hoe hitady anareo ohatra ataovy ary ohatra hoe mahita ako hoe orinasa hiantoka visa 18 tsika izy amin'izay izany ny antoka frais ary dia iza ny antoka ny papier mety etoan'izareo f'iza ny antoka frais ny ataon'ny hafa firenena dia mividy an'ilay visa 18 zareo misy olona mahafantatra aty dia mitady asan'izareo dia mandoha vola vidiana iny na ete mandoha vola isan-taona amin'ilay olona fa izany koa moa izany efa mijanona tato ho ato satria be dia be ny Koety Gadra nanao an'izany tamin'ny amnistia iny dia tsy dia misy tsony fa tsy ohatry ny teo aloha fa ny tena tsara dia ny fanjakana malagasy manana mpiandraikitra makaty dia mijery asa aty dia rehefa mahita contrat dia mandeha maka-piasa any Madagasikara dia miara hoentiny ireo dia apetsaka commandation anankiray amin'ny building iray ohatra dia ao daholo ny gasy dia misy transport mandeha mivoaka miditra dia avy miasa mody dia afaka mandeha amin'izay tiany ireo olona ireo rehefa avy miasa dia milamina io dia izay ingeny tsy azonareo dia izay ny antony mahasarim-piaro anay mitondra image tsara manambatra anareo andao tsika hitambatra andao tsika hifanampy dia mitondra image tsara ampisehoana amin'ny fanjakana ahafahany manokatra ny lalana amin'izay koa mora mivezivezenareo ilay efa eto rehefa mody tokony izany rehefa mody tsika dia tsisy question na hiverina ary satria izay ilay manahirana hoe mijalina ity nefa misy ankizy ity an'ilay asa dia izay mahasarim-piaro an'ilay olona mipiblie vidéo foana hoe fijaliana mijaly ao am-ponjy lasa maka avantage amin'ilay situation ilay olona fa ho an'ny olona izany izay mahatakatra an'izay ihany sary-piaro an'izay izay tsy mahatakatra dia hoe avelao andeha ilay vidéo avelao andeha izay tsy maintsy mitaraina izay tsy maintsy izao fa iny nareo iny efa hody tsy aminareo ilay toerana fa ho an'ilay ankizy ilay te hiverina ho anay ilay mbola ety toerana tsy tianay ilay lalana tapahana amin'ny adalana ny sasany dia izay mahasarim-piaro dia izay mahatonga ilay conflit dia ery fa rehefa mifanaja dia milamina nareo manaja ny asanay izay koa manaja ny asanareo manaja ny situation anareo dia milamina io hoe hodinareo ampiana izay eto koa aza kitikitihana hoe aratsiana ilay firenen'olona rehefa vita ilay asanareo dia ilay manaratsiratsy ilay firenen'olona na azahoanareo soa na hitanareo vola fa mifanaja ary iny inge raha ohatra nareo ka manaratsiratsy ny tany arabinareo vozatry nareo andeha hody rehefa venareo hitady lalana hiverina nganareo tsy sahirana hivoaka eo fa rehefa tsara ny image asiahanareo aty mody nareo tsy maintsy mandalo prison efa fantatry izay miverina ihany koa nareo mora raha ohatra hoe ho any firenena hafa nareo satria nalaza tsara ny zavatra nataonareo ary namaminareo ilay nitady vola fa rehefa hoe fanimba dia miara simba ary ny tena simba voalohany nareo ihany fa ny ankizy ilay mbola taraiky afaka miaritra tsy mody fotsiny izy fa nareo ilay mbola te hiverina rehefa avy eo mitady lalana ny sahirana dia alefa sy lavitra ny saina raha ohatra hoe tena hoe tianareo ilay asa amin'ny tany araba nareo andeha hody aloha voalohany indrindra milinareo miovanareo tsy hoe efa ao amin'ny prison nareo dia hitady vonjy foana afaka mitady vonjy nareo fa fotsiny ataovam-pahendrena ilay izy ataovy am-pitiavana ilay izy ary tandremo ny fihetsika fa matetika nareo mitady vonjy dia juste piba fotsiny ny fahatatrinareo dia ararotin'ny olona koa nareo hoe ataovy ny vidéo dia manao koa nareo satria koa nareo efa manery anareo ilay zavatra te hody fa nareo ihany ny voany iny olona nampanao vidéo anareo iny nge tsy ahita lalana hiverenareo ary ireo tsy raha ratsony rehefa avy eo nefa le mody izany fahitako an'ilay izy tena hoe manery be anareo ilay mody dia fiverinareo dia mody izany dia tapitra dia vita amin'ny fiainana non fiainana mbola mitohy mody nareo mbola te hiverina donc tsy njovony ao afara raha mbola tianao ny hiverina amin'ny tany arabo na tsy ilay Koety aza na tsy ilay Saodia aza fa mety mbola te ho any Oman ianao na Dubai dia aza aratsiana au moins mba tsy ampibloke ny lalanao rehefa te hiverina ianao conseil ana fa tsy voatery arahana fa izay fa raha diso na marina izany teny izany dia anjaranao ny tsara izay fa misaotra antsika rehetrarehetra na hatratra amin'ny farany miandry anareo keke isan'andro aza dia manao volo aza dia manao tarehy aza dia mandefa entana
aza dino koa mikambana, aza dino mifetitsika, aza dino mirahina, aza dino koa mifanampy fa tsika mpiavana aty famela heloka tsara be mifamela heloka raha mbola tia talavitra aty satria tsika mbola nidina daholo misy miady tsika rehetra tsy maintsy miady satria tsika tsy ray firazana, tsika tsy ray fiaviana, tsika tsy mpiavana aza miady fa ny tena tsara dia mifamela ary miova tsy hoe mifamela androany dia miverina indray raha-pitso mifanalika fa miova esorina izay tsy nety teo aloha mila miova, mila mianatra toetra ratsy azo ovaina raha ohatra nasosotra ny anina ny toetrako ity dia ovaina iny amin'ny manaraka rehefa mifamela tsy atao intsony tsy fanafitohana tandremana tsara ny zavatra atao tsy fanafitohana atao zany izay maximum anenana ny ady fa na izany ary mety hisy ihany ny ady miova ihany koa indrindra ny zavatra tsy maintsy ovaintsika malagasy izay mbola miasa aty dia mifampisehoana vidéo indrindra vidéo mamono fady izay miteraka resabe ary ihany koa ny pubapub fifanalana baraka ahena arak'izay azo atao satria iny koa anisany manimba antsika eto fifampisintomana lakolosy fifandrangitana any amin'ny commentaire fifandrangitana any amin'ny pub iny koa zany hitako tena hoe manimba be antsika eto lasa mifamalifaty satria samy mafana fo fa iny zany ahena raha misy zavatra tsy maintsy hazavana tsy maintsy manazava foana fa misaotra antsika rehetrarehetra manaraka hatramin'ny farany dia tiako be daholo nareo aza dino mizainy mampage aza dino ny mipartage ny vidéo raha tianareo zavatra ataoko mba manakorazy anahy iny dia misaotra anareo bisous daholo dia mahazo tao amin'ny asa dia mirary soa daholo hita vola be kedi be daholo sika andeha hody ary tojo amin'ny tanjonirina tsirairay bisous bye bye